fitake Satana filiwanumpanao jamani chansitua fitiavana lana sansitandalana fo fitake Satana filiwanumpanao Sanao, teiteranao ni fuku Satria tena tsapaku Le fitiavanao, lehibe indrindraso Sy manam-paharoa Isasanao, teiteranao ni fuku Satria tena tsapaku Le fitiavanao, lehibe indrindraso Sy manam-paharoa miatrantranao mpanjaka Zanakao malemy Seomba iala Nanditra tsy voisaza Manefitra aminao miatrantranao mpanjaka Zanakao malemy Seomba iala Nanditra tsy voisaza Manefitra aminao Fatorizao Tiavanandriamany Trizao tontolo izao Nomeniny ny zanany tokana Tsy ho very izay mino azy
misaotra anao aho riray tsy to misaotra anao aho namindra fo nomenao ahy ilay mpanavotra Immanuela mpanafaka misaotra anao aho riray tsy to misaotra anao aho namindra fo nomenao ahy ilay mpanavotra Immanuela mpanafaka mamirapiratra ery ny anaranao ry tompo ianao mpanjaka lehibe no asandratreo amin'ny fiainako Jesosy no tompony tompo mpanjakany mpanjaka tsy miova efatry ny talo omana ny hoany mandrakiza Jesosy no tompo ampahery mpanjakany mpanjaka tsy miova efatry ny talo omana ny hoany mandrakiza misaotra anao aho ry Jesosy misaotra anao aho ry be fity nomenao ahy hatraminy ainao mpamonjy izao tontolo izao misaotra anao aho ry Jesosy misaotra anao aho ry be fity nomenao ahy hatraminy ainao mpamonjy izao tontolo izao mamirapiratra ery ny anaranao ry tompo ianao mpanjaka lehibe no asandratreo amin'ny fiainako Jesosy no tompony tompo mpanjakany mpanjaka tsy miova efatry ny talo omana ny hoany mandrakiza Jesosy no tompo ampahery mpanjakany mpanjaka tsy miova efatry ny talo omana ny hoany mandrakiza omana ny hoany mandrakiza omana ny hoany mandrakiza lafa malala amin'ny tompo tafavory eto amin'ity toerana ity tsika mba hitera ankalaza anome voninahitra an'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra daholo tsika ny tonga eto dia miteny ny soratra masina hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa Satana tady anelingelina tsika amin'ny fomba rehetra mivavaka tsika misaotra anao zahay zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina midonidominao ny fonay tamin'ny andro alina ary dia nentinao eto amin'ity toerana ity tafavory eto zay satria te hidera ankalaza ny voninahitra anao ary tsy zany ihany fa handray teny handray fampahirezana avy aminao satria olombelona nofo sy raza i Jesosy ary raha tafavory eto zay dia fantatra tokoa fa mitady ny fomba rehetra dia voly sy ny Satana sy ny firongony rehetra hanapotika anay mba hahafitonga anay tsy ho tafaray aminao amin'ny fomba maro samihafa rehetra ka ianao Jesosy nefa ny teny hoe zao famantarana zao no anaraka n'izay mino
androka demonia amin'ny anarako izy a dia hialy zany ko ia tsy fahefana avy aminao Jesosy ny afahanay mandroka sy mandevina ny asany devoly sy ny satana rehetra devoly manelingelina ny devoly mampitoditodika sy mampielikeelika rehetra any anatin'ny fo any anatin'ny saina any anatin'ny fanahinay mialy ianareo entinetinareo sy ny fironkinareo Jesosy ny tompo Jesosy ny mpanjaka Jesosy ny Andriamanitra tsy manana anjara eto ianareo miala ianareo miala ny farimy rehetra avy mandrakizay mandrakizay a Jesosy ny tompo sy mpanjakanay misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra tompo misaotra Jesosy amen yava malala ao amin'ny tompo androany andro lehibe ionantsika amin'Andriamanitra indray tsy kisendrasentra foana zany fa efa nifidy antsika izy ary raha tonga etsika anome voninahitra azy matsiaro ny tenin'ny Davida mpanao salamo hoe Jehovah fa zionina moa inona ny ankonako ny vombinanao sy ny tantananao mandrak'androany zay dia namaly azy Jehovah hoe satria zanako ianao asa mitanako ianao hadidoko ianao ary mbola niteny ihany Andriamanitra nanao hoe raha ray aiza zay ahajako ary raha tompo aiza zay tahotra mila matahotra zao fionana amin'Andriamanitra zao androantsika satria eto izy tenin'Andriamanitra manao hoe naiza naiza ivorian'ny rona telo amin'ny anarako eo afovoany efa eto Andriamanitra eto Jesosy anome voninahitra azitsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen ny tenin'Andriamanitra hidiaratsika an'Andriamanitra dia arak'izay voasoratra ao amin'ny salamo fahadimy amby roapolo salamo fahadimy amby roapolo ny andimin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito ary aorianan'izay ny anaovantsika ny firana fahenina ambin'ny folo andin'ny voalohany sy faharoa ihany avia rivazatany io salamo fahadimy amby roapolo ny andin'ny voalohany ka hatramin'ny andin'ny fahafito irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aminao Jehovah o no anandratako ny fanahiko Andriamanitra ianao ny tokioko aoka tsy homenatra aho aoka tsy falian'ny fahavaloko aho eny tsy hisy homenatra zay rehetra miandry anao fa zay mivadika foana no homenatra ampafantariny lalanao a Jehovah o ampianaro ny sitraka ao tario amin'ny fahamarinanao ka ampianaro fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ianao no andrasako mandritry ny andro tsarovo ny andranao sy nyindra fonao Jehovah o fa hatr'izay ireny aza ny fahotan'ny fahatanorako na ny ratsy nataoko ny tsarovanao fa oka ho araka ny famondraponao no ahatsiarovana noho ny fahasoavanao Jehovah o amen avia rivazatany Rivazatany io sipudinao adaritra miresabe
ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Nomery toko fahaefatra amby folo ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary ny lohevitra ny fiangonantsika araka ny voasoratra ao anatin'ny perikopantsika amin'ny androandroany dia hoe fiangonana miandrandra famondrapo. Ary dia mifantoka amin'izany lohevitra zany ny fanompam-pivavahantsika ary dia efa renareo fa na ny salamo ny vakina ary dia efa mitondra n'izany hoe miandrandra amin'ny famondraponao zay Jehova oa. Rahantsika mamaky izany teny n'Andriamanitra izany ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny aoko iseho ny alehibe ny herin'ny Tompo araka le teninao hoe maharo-po Jehova sady be famondrapo, mamela heloka sy fahadisoana, kanefa tsy mety hamarina ny meloka fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-doalika. Mifona aminao mamela ny heloka ty fireneny ty araka ny alehibe ny famondraponao sy araka ny namelanao ny heloka ty fireneny ty hatrany Egypta ka mandraka ankehitriny dia hoy Jehova efa navelako araka ny teninao izany. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa manala amin'ny Tompo raha mijery ny antony nampatonga ny misesy ny teny anitsika dia satria ny monimonina ny zanak'Israely ary leo amin'ny fitondran'Andriamanitra azy tany amin'ny hevitra. Ny tantara dia miseho 3 volana taorianany nelan'ny zanak'Israely teo amin'ny tendrombohitra Sinay rehefa nahazo ny didi folo faharoa izy. Ataoko hoe didi folo faharoa satria ny didi folo voalohany rehefa tonga tany misesy dia 7 andro sy 7 alina izy ny tany tsy hitan'ny olona ady hitan'ny olona ary voninahitran'Andriamanitra na hitan'ny olona ary mikotrokorana sy ny varatra sy ny afo sy ny setroka rehetra mivoaka tamin'ny androatana n'izany didi zany sy ny firesahan'Andriamanitra tamin'ny misesy dia hoy ny zanak'Israely hoe tsy hitany naleny 7 andro zao 7 alina tsy manana mpitarika intsontsika andeontsika hitady Andriamanitra mba hitarika antsika dia nanamboatra ombola kely volamena izy nomeria toko 7 ny ahitanareo amin'izany Exodus toko 2 dia rehefa nanao an'izay zavatra izy dia mifaly dia ny ankohoka teo anatrehany zany ombola zany misesy amin'izany mbola ny tapitendrombohitra ary rehefa nanao an'izany izy dia ny ankohoka teo anatrehany ary dia mifaly ary dia nanandratra n'le zanak'ondry le volamena nanao hoe tsy ny Andriamanitra zanak'Israely eo ity nitondra ny nano ny tantana tamin'ny sandronao mahery avy any Egypta. Ny soloana n'le zanak'ondry le zanak'omby ilay Andriamanitra mahery ary zay no nampatonga ny Jehova tesitra ary zay nampatonga ny misesy rehefa nidina ka nahita an'izany dia nala helo ny fony ary dia natontona ny tamin'ny tany le didi folo ny soratan'Andriamanitra ary dia vaky ny paritaka izany ary vokatra zany fahatezerany misesy zany dia nilaza izy hoe zay momba rehetra ato an-damosiko fa zay tsy momba kosa aoka hiala satria nomenomenona ny olona hoe ampy anay zay aleo zay hiverina any Egypta aleo zay maty any Egypta aleo zay tany zay mbola nisy zavatra nohanina ihany fa ty tsy ninona tsy ho hita mpitarika zay ary dia ny fony misesy tamin'Andriamanitra nefa na izany ary dia namono olona 3,000 lahy Andriamanitra tao amin'ny zanak'Israely. Ary eto amin'ity tantara ity dia niainga azo indray ny fanekena faharoa satria nangataka misesy hoe Jehova mangataka ny famondraponao mba soraty indray le didy efa nomenao dia niakatra tanindray misesy 7 andro sy 7 alina niresaka tamin'i Jehova namboarin'Andriamanitra tany nangataka tamin'ny famondrapon'Andriamanitra ary tao nisehon'Andriamanitra indray tamin'ny misesy hoe Jehova Andriamanitra maharo-po sy be famondrapo Andriamanitra miandra zay ny atao hoe Jehova ary dia momeko anao izy Jehova ity didi folo faharoa ity indray hoentinao fa miaraka aminao vitsy zany rehetra zany niainga ny zanak'Israely amin'izay andeha ifindra amin'ny toerana dia tonga amin'izao hevitra misy anazy zao dia ny hevitry parana zany zay teneniko aminareo hoe 3 volana nandehanany ny ala teo amin'ny tendrombohitra Sinay teo aorianany nazavony ny didi folo ary 2 taona latsaka no niaingany tamin'ny fahafahana tany Egypta ny ampitany ranomasina mena
tonga amin'ity toerana ity roa taona ny alana tany Egypte izy zany a tonga eto amin'ity toerana ity a nahita ny voninahits'Andriamanitra nahita ny ranomasina ny sokatra nahita ny mana latsaka avy any an-danitra nahita ny papelika hita ny zanak'Israely zany tao anatin'izay roa taona izay fa rehefa tonga eto amin'ity toerana ity kosa izy a dia tonga amin'ny fotoana anankiray tena sarotra indrindra eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely ary zay ny amerianako kely aminazy amintsika mba atsapatsika hoe nanahoana moa zany misesy pitadika zany ary nanahoana moa zany Jehovah zany a inona ny fahasahina inona ny zavatra misy a tao anatin'izany ary rehefa tonga izy tao amin'io roa taona io fotsiny dia efa akaiky ny tany Kanana efa akaiky sahady tany Kanana nandeha roa taona fotsiny izy dia hoy Jehovah tamin'ny misesy hoe mandehany ianao a manara-pisafitany hijery ny tany Kanana sy ny manodidina ahafahantsika miditra amin'izany toerana izany nalefa indray ny mpisavitany a dia ray isam-pokony daholo anga tsy mahazo tsara izy nalefa amin'ny mpisavitany a ray isaky ny fokon'ny Israely daholo zany hoe 12 ny nandeha tany 70 andro sy 70 alina koa hitanareo daholo le 70 amatoa amin'ny tenin'izany dia satria tiako misy zavatra fantatrareo 70 andro sy 70 alina koa nandehanany mpisavitany tany ary efa niverina izy ireo a dia nanao raporo teo anatrehan'ny zanak'Israely teo anatrehan'ny Mosesy teo anatrehan'ny olona rehetra ary tao anatin'izany raporo zany a dia nisy ny lazy tsara mihitsy hoe tsara ny tany mahafinaritra ny tany a mahafokatra be ny tany satria ny sapao-amboloboka ray fotsiny a dia tsy zakan'olona anankiroa ary be dia be ny ampoga be ny tanitra be dia be ny aviavy tokony andeha hiditranontsika fa omeny Jehovah Andriamanitsika zany tany zany ra manam-pononitsika dia nitsangana kosa nefa mifolo tamin'ny mpisavitany avy amin'ny fokon'ny Israely ihany a ka nanao hoe marina tsara ny tany kanefa kosa sarotra tanàna manta feno maramila mahay miady feno maramila ingesa be zanaky ny anjely zanaky ny nefilina ary kely tahaka an'iny zay miohatra eo aminy ka izao izy tsy hiakatranotsika tsy andeha hiditranontsika na inona fa zay tsy hoany korontana ny sain'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany na dia niteny ary Josoasy Kaleba manao hoe omeny Jehovah Andriamanitra tsika ho atsika ho ahy io fa efa mangororana ireo olona ireo hoe maheno ny heriny Jehovah kanefa tsy niaino ny zanak'Israely a dia natahotra izy a tsy hitany intsony izay natao dia ovakiko amintsika ny andininy toko 720 satria zavatra anankiray lehibe a ahitantsika ny tenin'Andriamanitra io toko 720 dia nananatra ny feon'ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny dia nimononmonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy inay ane isika mba maty tany anefitra tany Egypta ihany na inay ane isika mba maty tany amin'ity hevitra ity ary nahoana Jehovah no mitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lavitsabatra ary nivaditsika sy ny zanantsika madinika ho babo tsy aleontsika ve miverina ho any Egypta dia ny fampitoana hoe izy andeha hifidy mpitalika isika ka hiverina ho any Egypta fa tsy ho Mosesy intsony ary Mosesy sy Arona dia niankohaka teo anatrehan'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ary teo nitsanganan'ny Josoasy Kaleba izay nandeha ny safitany tany ary dia nilaza mihitsy izy ka nanao hoe zanak'Israely a ny tany izay nalehanay ny safona dia tany tsara indrindra raha sitraky Jehovah tsika dia hitondra antsika ho any amin'izany tany izany izy ka omeny antsika dia ny tany tondra dronono sy tantely fa aza miodina amin'i Jehovah ho ahy ianareo ary aza matahotra ny tompon-tany ho ahy ianareo fa efa hanina ho antsika ireo ny fiarovany efa niala taminy ary Jehovah momba antsika ka aza matahotra azy ianareo fa hoy ny fiangonana rehetra toray ny vato izy ary eo anatin'ilay zanak'Israely andeha hitady vato hitoraka azy iny dia hoy ny tenin'Andriamanitra izy hoe kanjo ny voninahitra Jehovah niseho teo amin'ny tranon'ilay fionana teo anatrehan'ny zanak'Israely rehetra fahagagana mahavariana ny eo anatin'izany ary rehefa niseho ny voninahitra Jehovah dia zao ny tenin'ny Jehovah tamin'ny Mosesy nanao hoe mandra-pahoviana ny amatso sy nyity fireneny ity a tsy teo amasin'ny Mosesy ihany fa teo anatrehan'ny zanaky ny Israely rehetra ray manontolo niseho Andriamanitra tao anatin'ilay tranon'ilay fionana ary ny teny rovinany sy inony a noho ny famatadana rehetra izay fa nataoko taminy amely azy amin'ny reto mandrika anao ka amongana azy ka anao a ho firenena lehibe a sy mahery a noho izy aho iavana tena leo misy Jehovah
satria tena izany teniny zanak'Israely zany misy ihany koa ny nataony tamin'izy nanao an'le ombilahy kely fa eto dia tena mbola miveriny zany teny rehetra zany a tsy hitan'Andriamanitra tsy hitany Jesosy tsy hitany Mosesy tsony a hoe inona ny zavatra atao amin'izany rehetra izany ny singaniko eto efa indroa Andriamanitra ny teny hoe leo amin'ity firenena ity a Mosesy fa hanangana firenena avy aminao manokana hosolony rehefa ariako reo ary mbola nitenenin'Andriamanitra ihany koa teto hoe leo amin'ity firenena ity ary Mosesy a fa hanangana firenena vaovao avy aminao sy ny taranakao rehetra ihany fa reto ovonoko angamba raha isika ny eo amin'ny toeran'ny Mosesy sy faty fa miery misotro rano moa ka dia isotro rano kely angamba hoy raha isika ny eo amin'ny toeran'ny Mosesy nomen'Andriamanitra tolo-kevitra hoe ry Mosesy avy aminao sy ny taranakao no hanorenako firenena vaovao hoentina makany Egypta anahoana re angamba hozy tsika hoe le Andriamanitra mihitsy anie nefa manome fahefana le Andriamanitra mihitsy anie nefa miteny fa leo amindreo fa avy aminao ny anaovako an'ireo fa mahagaga ry havana ny tenin'ny Mosesy raha amin'ny olombelona raha izaho zao ny hitan'ny mpampiasako hoe reo rehetra reo mpiasa reo ariga daholo hoe fa ratsy be reo fa hitanao ny ataony ianao ny ataoko direktera voalohany eo dia ny taranako daholo no ato ianao sy momba tena ozytsika hoe misaotr'Andriamanitra aloha hiditra ao daholo aloha anay daholo ny tanàna rehetra fa tsy zany nataon'ny Mosesy fa rehefa nahazo an'izany zavatra zany Mosesy dia miteny izy ato amin'ity inona nataon'ny Mosesy nandohalika izy tonga dia nandohalika mivavaka tamin'Andriamanitra izy azao ny zavatra nataony ao amin'izany andininy fa 17 izany lafa nandohalika izy ankehitriny oka iseho ny alehibe ny herin'ny tompo araka le tenina hoe maharo-po Jehovah sady be famindrapo mamela heloka sy fahadisoana kanefa tsy mety manamarina ny meloka aoka ho iseho ny alehibe ny herin'ny tompo eo tena mahagaga eo fa raha ety amin'izao tontolo izao raha mpitondra fanjakana na mpitondra fanjakana ianao na direktera général tsika inona ny herintsika inona ny fahefantsika ranona nanao an'izao ongotako izy miala ianona nanao an'izao notokodivolo toriko izy miala ianona nanao an'izao zany hoe aseho amin'ny olombelona ny heriny amin'ny fahafahany manatanteraka ny sitrapony rehetra tsy azo ivalozana eo anatrehan'ny olona hoentina fa ny eto kosa ny an'ny Mosesy dia ny famadika amin'izany nataony lasa izy nandeha tsy niteny izy hoe Andriamanitra efa tena ratsy tokoa ny reto olona reto efa namotsy fotsy ianao ka dia inony zany natao dia mpiteo any izy zany araka ny teninao izy Mosesy tsia tsy ho amin'ny taranako mihitsy ny hitondra an'io fa ianao Jehovah ny herinao hery hafa ny herinao tsy le hery manapotika araka ny teninao hoe ariako reo amin'ny reto mandringana hompitehako reo amin'ny zavatra rehetra tsy zany Andriamanitra ny herinao fa manana hery lehibe lavitra noho izany ianao araka ny teninao dia ninona ny famindraponao Jehovah ny famindraponao ny herin'ny famindrapo ny herin'ny famelan-keloka fantatry Mosesy zany tamin'Andriamanitra lehibe lavitra no famonoana ataon'Andriamanitra ary dia nasehony tamin'Andriamanitra tsy zany ve Andriamanitra ny herinao fa mamindra fotsy miatry ianao tsy zany ve ny nambaranao tany tendrombohitra sinay fa hiaraka amiko ianao ka nahoana no pitehinao reto zanak'Israely reto tena mahavariana ary rehefa niankohitra izy tena ninona nanjary avoka ny zanak'Israely Mosesy avoka kanefa le zanak'Israely efa fantatra fa olona tsy azo arovana efa manaonao foana efa miteniteny foana kanefa dia tonga Mosesy ary tena nao avoka an'izany firenena mahafiatoka zany ary inona ny foto-kevitra nentin'ny arovana an'ilay firenena mahafiatoka dia zao teneniko aminao indray izay nambarana dia izay voalaza ao amin'ny ambony 7 ihany Jehovah maharo-po Jehovah sady be famindrapo mamela heloka ko mifona aminao mamela ny heloka ty firenena ity araka ny alehibe ny famindraponao
sy araky ny namelanao ny eloko ty fireneny ty hatrany Egypta ka mandraka kehitriny na apetraka misesy zany fantatry misesy tsara ny missiony dia nitondra ny reto zanak'Israely reto any amin'ny tany Kanana ary fantatr'Andriamanitra kosa zany mission zany dia naseho ny misesy mihitsy hoe Jehova raha pitenao ny reto zanakao reto hoe raha tsy tonga any amin'ny tany Kanana ny reto zanakao reto hoe dia ahoana ozy ny Egyptianina izay namoahanao azy ahoana ozy reto olona rehetra fahavalo manodidina efa mangororo reto tsy zao ve ny teneniny hoe io fanentin'i Jehova nakany anefitra ny zanak'Israely ary tsy vitany ny tantana azy tsy vitany ny niaro azy ka dia ny vonony sy ny pitehiny tany an-dalana mba tsisy tafiditra any amin'ny tany izay nianany Jehova ihany fa ampidirany an'izy napetraka misesy zay Andriamanitra ny voninahitra ho aiza ny fiandriananao ho aiza ho ataon'ny jentilisa tsinitsinina ve ny fanekena nataonao no amin'reto olona reto ka nahoana no ny pitehanao izy mifona aminao mamelany elony tsy tampotampoka zay hoy Jehova hoe efa reko ny fivavaka ho mamelany elony tolika amintsika fiangonana satria tsika mitandindiny zany zanak'Israely zany itsika amin'ny tsirairay avy eo anatin'ny fianakavinana ao amin'ny fiangonana mitandindin'ilay misesy mitondra ny zany zanak'Israely zany mitondra ny ankonantsika tsirairay avy zany rehefa mivavaka tsika mba nampiasa ve tsika an'izany teny sy ny faneken'Andriamanitra sy ny promesy nataony tamin'ny tsirairay hoe ty misy tenin'Andriamanitra milaza fa raha mangataka dia tsy maintsy mahazo na raha mangataka dia mamindry fo amiko izy nampiasa an'izany ve tsika sa tonga avy any dia laza fotsiny hoe Andriamanitra zay nge tena diso e zay nge tena tsinitsininy zay e mifona aminao inona ny tokony atao Jesosy rehefa mifonitsika marina zany rehefa mibebaka tsika tena manetry tena mitomany tena diovina ny fony saina ny fanahy tantaraina daholo zay tsy mendrika rehetra eo anatin'ny fotsika na inona araka ny teniny dada hoe na ny alatra na ny fijangajangana na ny fahalotona na ny inona mampasaraka atsika amin'Andriamanitra ifonana daholo zany ary rehefa azo antoko kosa fa afaka tamin'izany tsika tahaka ny misesy rehefa namboarin'Andriamanitra ny diovy ny tany ambony tany nanana ny fahamasinana niova amban'ny tarehany misesy anie tsy azo jerena intsony satria nanana ny fahamasinana sy ny voninahitr'Andriamanitra ary rehefa niova tahaka an'izany ny misesy afaka nangataka tamin'Andriamanitra izy sa nangataka tamin'Andriamanitra izy tsy niteny ny fahalementsony izy fa fantany fa Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra ny miatra ka dia niteny izy hoe noho ny famindraponao mamelany elony fa tsy rariny kosa raha toka izao ny ampiarinao azy tena mifandahatra zany niditra vitsika mba ho mpanelanelana raha ohatra ka misy olana tao anatin'ny fianakaviantsika tao amin'ny ankonantsika tao anatin'ny fiangonantsika na tao amin'ny firenentsika ka nivavaka nitondra n'ireo olona mpiodina ireo tahaka ny nataony misesy fa tsy nanenjika na nanaratsy na nanaisoeso na nandatsa fa nivavaka nitondra mbavaka teo amin'Andriamanitra ny famindramponao Andriamanitra zany no angatahako ary ny ano misesy dia zao arakaraka ny fisehoany zavatra any amin'ny tany hevitra any arakarak'izay mivavaka hoentiny eo amin'Andriamanitra dia marina zany na nitsika koa ary fa izao mila mahafantatritsika fa anome antsika Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra angatahantsika fa ny famindram-po azy ny misesy teto ary mbola iverina raha aveo amin'ny misesy Jesosy Kristy tompo dia zao efa reko izay hoy Andriamanitra fa saingy zao kosa raha mamaky ny tapany hatrany amin'ny andininy raika amby efapolo tsika dina ny tenen'i Jehova ekeko ary ny teninao fa ny fahamarinako kosa hoy Jehova tsy maintsy miatra ary ny fahamarinako dia tsotra ihany izay rehetra nandany tenako izay rehetra nivadika tamiko ka tsy mibebaka dia tsy maintsy mandray ny valy soa ho an'ny olona tsy mibebaka sy ny sazo mahazo azy noho izany zay le tery teo 70 andro nandefasanareo ny safitany tao anatin'ny 70 andro io ny resultat hitanareo ankehitriny kosa satria nivadika tamiko ianareo ka nanao hoe foatritsavatra ty zay ary ny zanakay ho babo ny fahavalo zao ny ataoko aminareo izy Jehova voalohany indrindra manomboka androany dia ny andro ray zay nandavanareo an'i Jehova dia ataoko taona iray
koa dia ho 40 taona ny solony 40 andro a tokony ho andehanantsika ho any Egypta, ataoko 40 andehanantsika any Kanana dia tokony ataoko 40 taona izany. Koa dia manomboka androany hiverina sy hivezivezy ianareo aty amin'ity tany hevitra ty ary ho lanina rehetra sy ho tapitra maty daholo izay olona rehetra mihoatra ny 20 taona mandritra n'izany 40 taona zany. Ary ny vadinareo sy ny zanakareo izay nilazainareo fa ho babo atsiditra amin'ny tany Kanana, izy kosa no andovo ny tany Kanana noho ny hevitra ratsy izay efa nataonareo. Tsy maintsy miatra ny fahamarinan'Andriamanitra zany dia manatanteraka an'izay fitsarana ataony ho an'ny olona tsy mibebaka, ho an'ny olona ny tabataba, ho an'ny olona tsy nanaraka azy fa mihoatra noho izany ilay Jesosy Kristy efa marana sady atsady ary fa efa lava loatra. Ilay Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa misesy eny ny teny Andriamanitra mifona aminao mamelà ny elony noho ny amin'ny famondram-ponao. Dia iza ny teny tamin'izany? Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa nampitondraina anazy daholo natao taminy daholo ny zavatra rehetra tsy zakatra ny sain'olombelona fa vaky mantany eny tenany Jesosy apotika le tsisy azo jerena tsony hatrany amin'ny tarehany hatramin'ny sisa. Rehefa tonga teo amin'ny hazo fijaliana izy noho ny fitiavany ianao, mbola nikikiky izy hoe ray io mamelà ho an'ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ary zany famelan-keloka tolotr'Andriamanitra zany tsy tahaka ny any Mosesy izay nahazo famelan-keloka vonjomaika fotsiny fa mbola niatra ihany hatramin'ny taranany izay rehetra loza tenenin'Andriamanitra taminy fa ny an'i Jesosy Kristy famelan-keloka ho an'ny olona rehetra, ho an'izay minindray androany te hitodika aminy, sasany amin'le rano teo amin'ny hazo fijaliana, omeny fiainana vaovao, hivavahany andro manalina ka nalavo ara tahaka ny zanak'Israely, hatsangany foana ary ny farany andovany lanitra, andovan'ilay fiainana mandrakizay ry havana. Izany netsonatsika, meteza ho mpandevitritsika, meteza ho mpamela helokitsika, meteza ho mpanelanelanytsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny ankonatsika izay tsy mivavaka, izay tsy mavita zavatra ary manana finoana fanamasina tena tahaka ny Mosesy alohan'ny vavahana, alohan'ny angatahana amin'Andriamanitra ka noho ny fahamasinany dia miova ny endriny, manjary tian'Andriamanitra izy ary voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy lehilahy malemy fanahy tahaka ny Mosesy na iray ary aty ambonin'ny tany ary tsy hisy tahaka azy. Zany olona zany ny tahafintsika, zany olona zany ny tokony endritsika mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy sy isika miangona ato anatin'ity fiangonana ity ary efa vitatsika zany rehetra zany ilay Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana hampiditra atsika amboninahitra amin'ny fifaliana andovan'ny lanitra raha toka vita fihavanana aminy ianao. Androany ozy Jesosy, androany ny andro famonjena, indro anio ny andro-kasitrahana, anio raha mbola misy ny anio aza manamafy ny finao, andao hitodika amin'ny tompo, andao hidradika amin'ny banjina ny Jesosy Kristy tompo teo amin'ny hazo fijaliana izay mandondona ao amin'ny fonao androany mba hanamboatra anao, andao ekohika eo anatrehany fa mpamindra fo izy arakaraky ny abetsahany fahotantsika hoy ny apôstôly Paoly no hitobahany fahasoavana ao anatsika ary rafa manotsika ka miverina amin'Andriamanitra na inona zavatra mitranga mamindra fosiny miandro Jesosy satria izany natongavany tety amin'izao tontolo izao hitady sy monjy mivery izao ianao zany natongavany maty izy fa velona mandrakizay mandondona mijery antsika eto hoe rehefa oaka ny Taninanandrano androany raha mety ianao miverena amiko amboariko vaovao ianao ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra. Amen. Eo am-piatreretana zany tenin'Andriamanitra zany irahantsika manao ny firahana Jehova ho ray maharo-po izay tisy mamindra fo mba mamelany heloka ary efa ny amin'ny andininy fahadimy tsika fa Jesosy no anarana izay indoko mangataka dia mitsangana isika hitodika amin'Andriamanitra. Jehovah,
Sao zay mangataka Isao izay mangataka tsy azo tsy azo amarina indrisy egitsinitro fa Jesosy no anarana zay entiko mangataka fa Jesosy no anarana zay entiko mangataka ny amenanao eloka mamindra foa mikyo mivavaha ianao hoento amin'ny tompo zay rehetra mbola mamatitra anao mampatonga azy mbola tafasaraka aminao mampatonga anao tsy azo valim-bavaka mampatonga anao amin'izay toerana mbola misy anao zao Andriamanitra mamindra fo sy miantra izy vavakantsika Jesosy renao zany teny zany Jesosy fa tsy takatry ny saina ny alehibe ny herin'ny famondram-ponao ny herin'ny famondram-ponao ngeza lavitra noho ny herin'ny sazy ampiasainao sy ny fikapohana ataonao ary na mikapokary ianao marary ny fonao Jesosy ary tianao ny anasitranana anay aingana dia aingana mba hanana ny mpanomponao tsirairay avy fifaliana sy fiadanam-poa reo izy Jesosy za tsy mahafantatra an'izay ao anatiny eo fa ianao no mahalala Jesosy ndreo izy mitodika any aminao Jesosy maro nefa nikapohanao miodina ihany ray anefa avy eo atsanganao dia miverin-dalana ihany anefa avy eo fa androany kosa izy Jesosy ampafantaro azy fa raha tsy mibebaka izy ka tonga ny fotoana satria misy fotoana ny zavatra rehetra misy fetra anenenany zany ary dia fiainana ratsy dia ratsy any amin'ny farihy mirehitra afo ny mianitra azy fa anio mbola misy ninio menoho ny fivavahany ianao sotra Jesosy Jesosy tsy misy mahova amin'ny fon'olombelona fa ianao rery ihany no mahova azy gataka aminao andro any araky ny teninao efa fahazako rano madio ianareo dia ho adio mba ho afaka milotonareo sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo esoroko aminareo ny fo vato ary omeko fo nofo ianareo mahafantaranareo ny sitrapoko sy ny lalako ary omeko fanahy vaovao ianareo Jesosy ataovy mipaka ao anatin'ny fonay tsirairay avy zany ahafantaranay fa miasa tokoa ne ianao ary te hiasa foana ne ianao na inona fofonana nentony reto mpanomponao reto na inona fahadisony na namonon'olona na nijangajanga na nanompo sampy na inona tsy takatry ny sainay fa ianao no malala nentiny teo aminao zany Jesosy mamindra fo aminy no le rahanao solatsaka teo amin'ny azy fijaliana mamindra fo aminy no ny amin'le diakapoka izay nahaza anao rehetra hatrany atampindoka hatrany am-paladia no ny ratra anao rehetra Jesosy ho fanasitranana mamindra fo aminy amin'izay rehetra nataona hoe ray eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako any rehetrarehetra nomenao arety ahitany voninahitra izay niarahako nanana taminao zany rehetra zany Jesosy no ny amin'izany teninao zany fa mamindra fo ianao mamela eloko ianao diovy sy sasao amin'le rahanao soa teo amin'ny azy fijaliana zay Jesosy mba olona vaovao indray dia ho tanteraka aminay ny teniny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra rehetra tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokony atongontsika izay nitontolona tamin'ny fanahy masina nateraka marifetsinina nijalona napafolado nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra
miakitraka fa n'andriamanitra retsyto avy amin'ny finy tsara ny velona sy ny maty meny ny fanahy masina aho fiangonana manasina manerana zao tontolo zao ny fiombonany ny olo masina ny famialan-keloka fitsangahana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Liavana la nivavaka tamin'ny fono rehetra ianao niafika tamin'andriamanitra tamin'ny fahasahiny ianao dia efa namela anyeloko ao izy ary tanteraka aminao ny teny eo amin'ny Isaia 4:5-7 manao hoe tamin'ny firetany fahatezerako nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja fa amin'ny famondrapo mandrakizay kosa no amondrako fo aminao o Jehova mpanavitra anao. La misy olona amin'ny Kristy ho ny apôstôly Paoly olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ny taloha dia izay nidiranao teto talohan'izany toriteny zany fa ny ankehitriny tao aoriana ny fibebahanao efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao ireo olon'Andriamanitra anjakan'ny fanahin'Andriamanitra noho ny fitiavana sy ny famondrapon'Andriamanitra. Inona ny voady itotsika amin'i Jesosy ary tsy hisaraka aminao ny boky kirantsika 7:20 ny 1 sy ny 3 no ataontsika. Boky 48. Zaho miara voaombo aminao Kristy aina vao ny mitombo ao anatiko ao izaho lohan'ny mpanota efa voavonjy koa voasasa tamin'ny ota voadionao tokoa. Ri Cristio aina vao no emitombo ao anatikao izao saoloany mpanota efa voavonjy sasa taminyota voadionao tokoa. Zao ny reny faniriako zay atolotra zao reno fanekeko zay atolotro iana ny fanatitra omeko ny titraome tiany foko lapanao tiany foko lapana mety angamba tsy sazy mety angamba tsy sa lono oty zay natao ony oty zay natao ratotsy mendrika voninahitra ny eo an'Andriamanitra leliany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika. Tahiny Jesosy daolitsika mianakavy zay tonga manatrika izao fotoana izao tonga amin'ny ora sy ny fotoana hamakina andreo tsingeritaona maro isan-karazantsika izay misy 20 mianadamianaka izy ireo vakina mpanajana Anjianjatovo Frédéric Augustin sy Ramamandimby Arsoa ihany taonirina 7 taona mariazy 14
mangataka vavaka ny tokantrano sy ny fianarana. Raha manandray be 20 mangataka fahasalamana hery sy tanjaka. Raha mino archan florentine 220 mangataka vavaka sy fahasalamana. Andrianandrasana intantsoa maelize 220 mangataka fahasalamana. Raha famiazantsoa malala ny irina Stéphane sy rahary malala voangitina 14 taona mariazy. Rahary son ty anjanahary valsoa. Rahary son ty efanjanahary aro adia. Raha kotinyrina heritina. Randrianaly hary soa bodiny irina. Raha hary son menjanahary ty antsoa. Raha zanamasoa. Raha mahantra andrianjaka diary 20 aogostra. Raha velo ary manan-tsahala soatahina 3 aogostra. Eritina kantsoa 20 aogostra. Raha kotinrambenja vololomboangy 20 aogostra. Raha valomisa tsioro Mikael 20 aogostra. Raha jaofera andriamiary soa rija 20 aogostra. Raha benary ame fiton'ny aina 20 aogostra mangataka fahasalamana. Raha zafa mamonjy malalany irina 10 aogostra. Ary farany sombony aina tiana anjara fitiavana 20 aogostra. Ny vanim-potoana tahaka izao dia mofomamy ny tokony mena kanefa hopory fotsika fa ato anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy mofomamy tsara indrindra. Ho fanomezana ho azy 20 mianadareo dia amin'ny bokyny Ezekiela toko 7 vakitsika ny 2:7. Bokyny Ezekiela toko 7 2:7 raha mitovy ny baibolitsika pejy 920 sy 700. 920 sy 700. Rehefa hitatsika dia vakiana aminaran'i Jesosy ny teny manao hoe: aroa izy tamiko, ry zanak'olona, hano izay hitanao. Eny, hano ty roana taratasy ity dia mandehana ka mitenena ny taranak'Israely. Dia nisokafako ny vavako ary nafahany ahy izany roana taratasy izany. Aroa izy tamiko, ry zanak'olona, vokiso ny kibonao ary feno ity roana taratasy omeko anao ity ny tsinainao dia mihinanao ka manto am-bavako toy ny tantely izany. Amen. Hiary itsangantsika hitonam-bavaka izy 20 mianadary. Vavaksika. Ry Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Avy-pitsaka ianao nefa ivavijery mandinika ny fiainana izanak'olombelona tsirairay. Tsy nomofany tokoa Jesosy ny iveloman'ny zanak'olombelona fa ny teny rehetra izay navoaka ny vavanao. Tsy misy mahay mampitombona dia taona ray ara amin'ny taonanay zanak'olombelona fa ianao ilay namindra fo Jesosy ny mahay mampitombo izany. Ankehitriny dia manana ny etaitampony izy 20 mianadamy anankirehetra Jesosy. Ao no mangataka vavaka ny any amin'ny tokantrano. Ny tokantrano anjakanao tokoa ny Jesosy dia tokantrano feno fiadanana, feno fahasoavana, feno filaminana. Mino Jesosy fa anjaka fenan'izany tokantrano izany ianao. Ao ireo mangataka fahasalamana. Ianao ilay dokotera amboniny dokotera rehetra, ame hery, ame tanjaka, ame fahasalamana azy ireo Jesosy. Ao ireo mangataka fahendrena Jesosy, fatahorana anao tokoa no voaloham-pahendrena. Ataovy manatahotra anazy izy ireo Jesosy malala, dia isiony voninahitra ao. Mino Jesosy fa amin'izao ora sy fotoana izao dia manokatra ny lanitra anao Jesosy. Androtraka valim-bavaka azy ireo. Ny mpianatra rehetra Jesosy ataovy tonga mitandrina iriny, ary ny mpiasa kosa Jesosy ataovy hitombo voninahitra. Mino Jesosy fa ny teninao manao hoe: izay mitady ny mahita, izay mangataka ny mena, ary izay mangataka amin'ny fonao tokoa Jesosy dia hamaly vavaka ianao Jesosy, satria ny sofinao tsy lalitalovana famahary ary tananao tsy fifamavonjy dia vonjy an'izy 20 mianadary ianao Jesosy. Ao koa rehetra tsy nasoratra Jesosy misy manantena fa Andriamanitra ampy-mizara ianao dia hizara izay fahasoavana sy fiadanana avy aminao. Mpanomponao Jesosy mangataka izany vavaka izany ary mbola nompanao izahay mandra-pialana ity amin'izao tontolo izao ity. Misaotra raha eo. Amen. Petraka isika tokoa.
dia miarabantsika rehetra indray a tratra ny tialahady a miaraka amin'i jesosy faly izy mahitanao a ravoravo izy a banjina miaino vavaka teka ho an'i jesosy sika saotra jesosy dia zay indray raha aloha zany ka dia raha rison'ireo sampana rehetrarehetrarehetrarehetra mbola any aminovana tafika masina ary miarahaba an'ireo efa tonga sosady satria mbola tsy maty foa manaina nitahin'Andriamanitra narovan'Andriamanitra ary navita soamantsara ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy voninahitr'Andriamanitra zany fa tsy oantsika olombelona saotra tompo zao tsika dia anao fanatitra ho an'ny tompo tsarovo mandrakariva ny tenin' Jesosy raha eo namiko nareo izy aoka tsy siseho anatrehiko ka tsy mitondra fanatitra mamperitreritra zany inona moa ny dikan'izany dikan'ny fanatitra dia eona amin'Andriamanitra saotra azy no ny fitahiany lehibe zay le teo fanatitra ka nataizana lehanao tonga soamantsara zay le hoe dia anatitra fisorana ho azy na inona retinao tsy afako ny dokotera fa afaka Jesosy falo ny fonao dia tondra fisorana ho an'i Jehovah zany atao fanatitra ka dia samy mieritreritra daholo sady miteny hoe Jesosy misaotra fa lehibe ny famindram-ponao tamiko izay mamem-pifaliana no ankasitrahana indrindra.
fiadana anao sy pasteur tamin'ny voaniditra teo anao izay tonga eto androany ary fahasoavana koa anao izay miaino raharam-piangonana amin'izao maraina vaovao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampatizina fa 17 aogositra tokony indray ny fidiran'ny taom-pianarana vaovao 2025-2026 sy araky ny efa fanaontsika Fpvm rehetra hatramin'izay dia tsy misalasady izay tompony andraikitra ny zazakamboty ny pasteur, ny taleny sekoly, ny mpampianatra ary mpandraraha no mangataka fitaovam-pianarana toy ny kitapo, cahier, solaitra, lacré, trousse, crayon de couleur, règle, gomme sy izay rehetra ilaina mikasika ny fampianarana ho an'ny zazakamboty izay ampianarana maimaimpona amin'ny sekolitsika fa Fpvm fitazatso ampatrizina mariana fa manomboka amin'ny kilasy garobola ka hatramin'ny kilasy fafito ireo mpianatra izay beazonao dia misaotra anareo mialoha ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho anareo rehetra izay andray anjara. Ny soratra masina hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa araka izay efa nataonareo tamin'ireo mandiniky ny tompo ireo dia efa nataonareo tamiko koa dia efa namafanatitra sato an'Andriamanitra andra mandray anjara ianao efa vita ny drakitra ka dia mena ny tompona ndraikitra efa nlorana drakitra. Eny tompo dia hitsotra an'Andriamanitra isika mihira hoe tena tiako loatra ianao Jesosy
no ny soa rehetra nataonao tamiko. Tsangantsika rehetra. Sika zany ny fifalianao Jesosy ny mandre mpanomponao na dia ratsy aza fa nahita soa taminao no tahininao no sitraninao afaka ny olana mahafaly anao zany iry zany ho fankasitrahananao. Fanatitra Jesosy nataonay amin'ny fonay rehetra ho anao na keliny na beny Jesosy fonay anaovana ny asanao dia taio zay ankeny mba vitanay ankasitrao mba ho voninahitry ny anaranao ny angatahako aminao Jesosy dia mamindra fo mamindra fo fa mpanotandolo zay rehetrarehetra zany miasa ho anao zany voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any masina Jehova tany rehetra tanteraka tokony zany ary fanahy masina. Amen. Mipetraka izy. Amindra fo amintsika tokotra ny tompo eo am-paninona zao raharam-piangona zao fiangonana protestante eto Madagasikara ho an'ny birao sy ny kristiana rehetra eto amin'ny Fpvm Foibe Taninanandrano ho aminareo aneny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika amin'ny maraintsika ao amin'ny tompo izay mpitandrina T2 andian'ny faharoa dia mampahafantatra anareo birao Foibe birao fifaozana ny ambaratonga mpitondrana rehetra ny sampana velona sy ny kristiana rehetra tsy ankanavaka eto amin'ny fiangonana iray ny Taninanandrano ampandrana ny amin'ny opération
pic sandwich karakarainay izay atao eto Taninanandrano 26/9/2026 ho avy zao manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 tolakandro amidy amin'ny vidiny 20 000 ariary. Izany dia entina ho fanohanana ny fanaovana boky izay ataonay. Ery lehibe aonay ny fanohananareo ary Jesosy tompony anontra avy zato eny izay ataonareo aminay manona fiadanan'ny tompo ho aminareo tsirairay avy. Église Fpvm Toubtomima Fort Dauphin. Ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana Taninanandrano Antananarivo. Eny, aoka iray antsika hitsangana ka andrafitra azy. Ry havana malalo amin'ny tompo. Ny iraka mpitandrina Randriana Arsoa, Andriana Lifetra sy ny komity fananganana amin'ny Toubtomima Fort Dauphin dia faly manasa antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina mba ho tonga anatrika sy andray anjara amin'ny hetsika izay karakarain'ny komity ny fananganana ny Fort Dauphin ny asabotsy fa 7 aogositra 2026 manomboka amin'ny 2 ora sasany eo amin'ny 4e étage Taninanandrano ary ny alahady 30 aogositra ao amin'ny Fpvm tsaronenana mandritry ny FOTOAM-PIVAVAHANA maraina rehetra. Izany dia anefaina ireo misampana eto Taninarivo. Izany etika izany dia ahitanareo vokatra samihafa isan-karazany any amin'ny faritra toy ny thon, saucisse, crevette, tantely ary ny vahona tantely avy amin'ny letchi, vorotsiloza, gisa ary malagasy satroka tandroy, coiffure, patsamena isan-karazany. Ny vola rehetra azo amin'izany dia entina tanterana ny tilikambo lehibe sy ny toalety manara-penitra indrindra mba andraisanareo mpamonjy tompy izay ho avy any izay mitentina eo amin'ny 65 millions ariary eo dia misaotra sady ary mankasitraka antsika rehetra ary fitaovana totry ny tompo Jesosy ka iarahanareo manangana ireo fototra-titrafa asa miaraka aminay. Ny tompony omba antsika rehetra marihana fa mbola afaka mamatsy ireo entana sy ireo sinodam-paritra aorian'ny hetsika izay eo amin'ny ilanany mankafy ny vokatra amin'ny faritra androy dia manao veloma finaritra rehetra ary miraintsika mba ho samy tratry ny daty voatondro ka samy fanohana avita ny ezaka izay atao ho voninahitry'Andriamanitra rery any Fort Dauphin tamin'ny 2 aogositra 2026 ny mpitandrina fandalovana izao fiainan'izao sambatra izay maty dia maty amin'ny tompo hatramin'ny androany misy olana tsondra hodany amin'ny mpiarabela tamintsika vita le rano sy natao tanana dia efa tonga any izy ankehitriny dia vakina manano izy ireo tsirairay avy. Andriana Arsoa Marcel Landré dia natsony any aminy tamin'ny 16 aogositra 2026 ny vahiny 7 taona teto an-tany ho ny zanany Ramanantsahala Abrahama sy Andriana Arsoa Dabitanimia. Ny nofony dia efa niala tao an-tranony tamin'ny alarobia 19 aogositra tamin'ny 12 ora atoandro fararakitra ny omeny fianakaviana 250 000 FMG. Andriantsehany Reine Ginette Arlala dia nodimandry ny 21 aogositra 2026 rehefa nivahiny 9 taona teto an-tany ho ny vadiny Randriana Solo Rakotarymanana Charles Diakona. Ny nofony dia entina hiala ao amin'ny trano 67 hectara ny alatsinainy 24 aogositra 2026 amin'ny 12 ora atoandro ary entina mesamboninahitry'Andriamanitra ao amin'ny FJKM faly arivo ambanidia alohana metrahana azy ao fasany tsy ilazaina alasora. Manaraka Razafindrabodo Pauline mpiandry promotion Fiainlanitra dia nodimandry rehefa nivahiny raika amin'ny 7 taona teto an-tany ny soma 21 aogositra 2026 ho ny zanany Rakotomandimby Emilienne sy Lalanirina Ravo Diakona groupe 2 BFRT. Ny nofony dia ala ao amin'ny ansana Idiambola lot 2A 64 bis ny alahady 24 août 2026 anaovana fotoam-pivavahana ao an-toerana ihany amin'ny Voramalaina alohana milatrahana fahasandrazany Ambohibarikely Ambohitr'Andriamanitra. Misaotra amin'ny zavatra rehetra fa zany sitrapony tompo. Fisaorana ho an'Andriamanitra rery ihany eneny voninahitra izay fianakavian'ny tompoko vavy Rasoa ry manana dia maneho fisaorana feno ho anareo rehetra izay tonga no ampahiranay tamin'ny alasanany reny malalanay mankasitraka indrindra ny bureau ny fiangonana ny sampana Dabitanimia ny promotion mahefa
ny fiangonana maintolo tena ery lehibe ho any menakavy ny natsapanay fa tsy irery tokoa izahay tao anatin'ny alahelo fa nisy ianareo niara nitondra ny eta mavesatray sy niara nijoro taminay engany Andriamanitra ny fiadanana izay tompony fampahirezana amin'ny maly fitianareo rehetra tsy rairay avy fararakitra vola 50,000 ariary dia toy izay raha-piangonana dia misaotra anao ny haino miandraran'Andriamanitra voninahitra ny ao anazy rery amen. Atao zao mivoady. Arak'izany ary dia tonga eto amin'ny fotoana amakina reto voady masina sy fijoroana vavolomelo reto tsika riavana. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy ity dia nofy no nisoratanao ary rehefa natolotra ny dady zany anazava izany izy rehefa avy eo manolotra vola 30,000 ariary ny mpanopon'Andriamanitra. Misaotranao Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay mianaka fa tafahoana taminao izahay koa mariky ny fifalianay dia indro Jesosy misy vola 2,000 ariary ho an'ny dady ery izy ary dia mangataka vavaka fa lavitra be ny toerana sy mifaritra iverenanay izay any amin'ny 1300 km miala eto Antananarivo ary tsy manao asa fivelomana tsy manana asa fivelomana izahay fa ny asan'i Jesosy no hijanonanay ihany. Tsy misy fianakaviana na dia ray aza fa ny fitiavan'i Jesosy no mitaridalana anay ka dia mandalo eto izahay ary dia mangataka vavaka ihany koa aho fa manao ezaka hividianana tamin'ny mpiangonana izahay satria manao ny asan'Andriamanitra sy ny asa-pivoazana tompo. Eny tompo, misy fanamarina kely ty avy amin'ilay raharaha-mpiangonana tio zay ataon'ireo ampitandrina D2. Tsy azo atao ny tompoko ny mivarotra bie mandehandeha amin'ny parkina fa mipetraka eo akaikin'ny mpivarotra baiboly ihany no anatanterahana izany. Ka ho an'ireo izay manantanteraka izany zany dia aoka anaraka izao toromarika izao. Toizina ny famakina ny voady. Anniversaire tamin'ny 17 août 1975, 17 août 2026, raika amby 50 taona. Mangataka vavaka mba anana ny hery sy ny tanjaka sy fahasalamana mandrakarivana izay Jesosy vola 2,000 ariary. Jesosy eo mbola misaotranao foana fa mbola nataonao afaka baka indray. Lehibe loatra ianao Jesosy ka mba tsy manary ana mihitsy ny fiainako rehetra dia apetraka ao am-pelatananao. Voninahitra ho an'izay rehetra ho anao izany misaotra indrindra Jesosy kely ihany ty Jesosy fa dia vokatra ny foko antanterahana ny asanao vola 2,000 ariary. Rakoboady misaotranao Jesosy tamin'izay notahinao taminay koa indro misy ampahankely atolotra ho anao anaovana ny asanao dia ankiniko pelatananao mandrakariva amin'ny fiainako Jesosy amen. Vola 2,000 ariary. Ty koa dia nofy efa natolotra ny dady zany nanome voady izy 10,000 ariary ho an'ny dady malalanay. Mifona aminao zay Jesosy raha voazao indray vao afaka manolotra voady taminao. Isaoranay anao nahazoana fiara sy navitany ny taratasiny ka dia taio mandrakariva amin'ny fiara Jesosy mba hampidi-bola ho an'ny tokantranonay ka dia ho fenoy fitahina sy fahasoavana hatrany izany manolotra vola izy 200,000 ariary. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany misaotranao Jesosy tamin'ny fitantananao somatsara nataonao tao anatin'ny fiainanay. Tena sambatra izahay manana anao Jesosy ka dia indro zay manolotra voady kely dia kely Jesosy fa vokatra ny fonay zany 50,000 ariary atolotra ho an'ny mahantra. Raina eo Andriamanitra ianao misaotra be dehibe indrindra zay fa tena Andriamanitra mpiahana sy mpamaly vavaka tokoa ianao no meo fahasalamana ary no tahinao tamin'ny karama dia ny fiarovana anay isan'andro san'andro ny valim-bavaka rehetra dia apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay efa mianaka dia mangataka hery sy tanjaka fahasalamana zay Jesosy ho anay efa mianaka ny mba avitan'ny stage SMP ny vadiko sy ary sortie de stage ankoa dia mba anaovy foana Jesosy mba arovo foana Jesosy ny fameloman-tenanay ary mba ampianaro izahay ho lasa dafy dia mba apio izahay avita ny trano sy ny tamboho ary ny taratasiny sy ny projet rehetra eo am-pelatananay. Ity Jesosy misy vola kely 7,000 ariary anaovana ny asanao Jesosy malalo amen. Salamo 103 andiny voalohany. Faniriako sy ny
ary ny fanaoko isa-taona ny mamonjy ty fanokanana any amin'ny toby masina ny andaingo ity fa ny antony tsy na tongavako tamin'ity taona ity dia narary aho voan'ny AVC koa mangataka vavaka avy amin'ny dada aho izao dia manolotra vola 50 000 ariary ary ny vola ary rakitra 5 000 ariary mba hanamboarana ny toby ary mangataka ilay hira hoe ianao Jesosy no anasitranahy fitambaran'izany dia 55 000 ariary misaotra Jesosy misaotra anao izahay tianay be mihitsy ianao Jesosy manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny mahantra tsy misy soratra 2 alina ariary misaotra anao Jesosy fa dia afaka baka soma tsara ny zanako ny voninahitra dia ho anao irery ihany ary apetraka eo ampelatandranao mandrakariva ny fiainanay manolotra vola 30 000 ariary mitsinjara toy izao 10 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ho an'ny fiangonana 10 000 ariary ho an'ny mpianatra pasteur eto amin'ny fiangonana misaotra anao Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao fa dia mamaly vavaka anay tokoa anao ka dia afaka baka ny zafikely kiroa dia ifia sy Noa izany iny misy vola kely Jesosy ho an'ny mahantra dia 5,000 ariary Jesosy misaotra betsaka fa mbola nomenao ahy ny fitiavanao anay ary dia voninahitra indray ho an'ny mpanomponao tamin'ny nanomezanao ny fahasalamana ny asa sy ny vola ary dia mankasitraka indrindra Jesosy tamin'ny fitahiana marobe izay tsy voatonona ity Jesosy misy sombiny kely tamin'izay nomenao anay vola 70 000 ariary mitsinjara toy izao ny 20 000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph ny 20 000 ariary ho an'ny mahantra 20 000 ariary ho an'ny sekoly alahady 10 000 ariary ho an'ny pasteur Andriana Solo Dieudonné fitambaran'izany 70 000 ariary voninahitra ho anao irery ihany ity Jesosy misy ampafolony miatolotra ho anao ka dia indro ray manolotra mpitiavana ho anao ka dia mangataka vavaka izay mba ho tafiditra soma tsara amin'ny asany zanakay na manonona ny daty foana le olona nefa tsy mitombona izany izay lazaina mba hotanteraka ny fanindriny sarosarotra ny soratra azafady indrindra manolotra vola izy 2 alina ariary ampafolony tamin'ny fanomezam-pahasoavana namen'Andriamanitra azy Jesosy indro aho anefa ny voadika eto anatrihanao ary iny misy vola kely ampahany tamin'ny fitahiana natolotra ao anay ary dia mangataka Jesosy mba enoy ny fitarainako aminao ary mamindrafo amiko manolotra vola 10 000 ariary atolotra ho an'ny dada RJJ indro Jesosy ny ampahany tamin'izay nomenao ahy raha izy fa vokatro mifoko zany 10 000 ariary ho an'ny mahantra sy ny fiangonana ary 10 000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra amin'ny fitambarany 20 000 ariary misaotra anao Jesosy fa nataonao afaka baka soma tsara aho ny angatahako aminao Jesosy dia hanomezanao ahy ny fahendrena mandrakariva sy fahaizana ary dia apetraka ao ampelantananao mandrakariva ny toy ny fianarana izay ataoko vola 10 000 ariary rakom-panorenana salamy 34 andiny voalohany sy ny fahatelo misaotra anao sy Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina fa nomenao tanjaka sy hery izay ary fahasalamana mifona aminao Jesosy raha izao indray vao afaka manefa ny fanatitra laninay ka nanonitra izany izay kely vitanay ka dia hoentina anaovana ny asanao zany vola 20 000 ariary kely dia kely Jesosy fa vokatro ny fonay ny manolotra izany mangataka vavaka mba hitombo hatrany hatrany ny fononay voninahitra ho anao irery ihany amen vola 20 000 ariary tsy misy soratra 10 000 ariary fanampiana ny zazakamboty eto amin'ny Taninanandrano vola 5 000 ariary raha mpisaorana misaotra anao Jesosy fa dia sady afaka bepe ny afaka baka tamin'ny taona ity izao ary dia apetraka mandrakariva ampelantananao ny ezaka sy ny fanomanako ny fianarana ianao no nanome ny fahendrena tamiko ka dia apetraka ao ampelantananao ihany koa Jesosy ny hoaviko rehetra vola 5 000 ariary misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra vitako tamin'ny niny semaine iny dia manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny dada RJJ ity indray Jesosy ny fahafolo pensionko fa hoetiko aminaovana ny trano firaketanao dia manolotra vola izy 90 000 ariary
fa anaty fisaorana ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra vola 60 500 ariary ny kamitsy njara toy izao 20 000 ariary ho an'ny dada 20 000 ariary ho fanampiana ny mpitandrina ny ambanivohitra 15 000 ariary ho fanampiana ny mpianatra mpitandrina ary 5 500 ariary ho an'ny soarzete. Misaotranao zay Jesosy fa nataonao afaka baka avec mention assez bien mpanomponao ary dia misaotranao satria raha tsy teo ianao dia tsy nahavita na inona na inona izay ity mpanomponao ity ary dia apetrako ampelantananao mandrakariva Jesosy ny toy an'ny fianarako sy ny fiainako manontolo dia manolotra vola 20 000 ariary anaovana ny asanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any ray zanaka ary fanahy masina misaotra tompo fa vita somatsara ny soutenance ny Andrianina afaka baka iaro ary makasitraka indrindra Jesosy malala mamindrafo aminay Jesosy amen. Manolotra vola izy 10 000 ariary fa folo karena izany. Misaotranao zay Jesosy tamin'ny famindram-po sy ny fahasoavana tonga somatsara eto antranonao indray androany ny reninay ary dia mity misy ampahafolony atolotra ho anao vola 10 000 ariary. Salama tompoko izao dia mba mangataka vavaka ho an'ny dadako izay marary tsy mety tafatsangana mandritra ny rotona mba ivavao kely izy tompoko mba ho sitrana. Izao dia manolotra koa dia mangataka vavaka mba ho salama lalandava izay zavatra ataoko rehetra dia mba aomby daholo ireo marary sy ny sarosarotra ny soratra. Manolotra vola izy 2 ariary. Misaotra indrindra Jesosy fa afaka baka avec mention assez bien mpanomponao ary Andriamanitra mpamaly vavaka tokoa ianao mba hitantana ny sy an'olotsaina ary ampitombo ny fahendrenay mandrakariva. Mangataka aminao Jesosy anatanterahanao ny projet sy ny nofinofo rehetra satria zanaka malalanao izay tsy foinao ary amarino hoe ny mpanompo izay mifodiko dia tsy mba hariko. Dia misaotra indrindra Jesosy manolotra vola izy 20 000 ariary anatanterahana ny asan'Andriamanitra. Andriambovonjy nambintso ny fanomezana. Misaotra be dehibe Jesosy fa afaka Fpvm sy ny anniversaireko aho tamin'ny 5 août lasa teo ary dia mangataka vavaka anome fahendrena sy tombo fahaizana hatrany hatrany ny fahasalamana izay. Dia manolotra vola 5 000 ariary ho gotean'ny dada RGG. Ty zany dia nofy atolotra ny daty ty nofy ty manolotra vola izy 5 000 ariary. Misaotra be dehibe Jesosy tamin'ny fitahina zay natolotra ho anay ka dia indro atolotra ho an'ny mahantra ity vola ity atolotra ho an'ny dada. Dia misaotra indrindra Jesosy vola 10 000 ariary. Latsiny fa dia sarosarotra ny soratra tompoko. Misaotra betsaka Jesosy tompo fa dia mpamaly vavaka anay tokoa ianao ka dia mankasitraka anao indrindra zay fa dia afaka baka avec mention irindra sy kanto sy ranto koa dia iny Jesosy misy ny ampahany tamin'izay nomenao anay vola 50 000 ariary ka ny 30 000 ariary ho an'ny dada ny 20 000 ariary ho an'ny sahirina ka dia mangataka vavaka avy amin'ny dada fa mba hivaly ny visa zay ataony miarotsoa. Misaotra raha eo fa nataonao afaka baka ny mpanomponao ka dia apetraka ampelantananao mandrakariva fitohizany ny fianarana zay ataoko. Mangataka vavaka ao amin'izany manolotra vola 20 000 ariary. Misaotra Jesosy fa dia afaka baka avec mention assez bien ny mpanomponao ka dia apetraka ampelantananao mandrakariva ny concours zay ataony zokinay indro misy vola 10 000 ariary omena ny sekoly fiotazantsoa. Misaotra indrindra Jesosy amen. Mankasitraka foana Jesosy ny amin'ny fitahinao rehetra vola 50 000 ariary ho an'ny sekoly fiotazantsoa ampahitrizina tsy misy soratra 5 000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy fa noho ny famindraponao sy ny fitiavanao anay dia misaotra Jesosy ary mankasitraka indrindra izay tena nidiranao antsehatra ny fanadinana izay natao ny sarobidy ka dia mba nahafahana baka izy amin'izany ary dia misy misaotra indrindra Jesosy dia manolotra vola izy 20 000 ariary ho an'ny dada RGG. Izahay mangataka maomena
izahay izahay mandondona dia honovoanao izay koa ary ianao namaly vavaka sy fangatahana zay nataoko Jesosy dia nanolotra vola 10 000 ariary. Indro Jesosy ny ampahafolony izay nomenao anay ary dia misohatra indrindra Jesosy ny tia anay anao vola 13 000 ariary mba anaovana ny asanao. Misotra betsaka Jesosy fa namaly satria nataonao afaka baka somatsara mpanomponao ary dia apetrako pelam-tananao ny toy ny fianarana izay ataoko ary ianao mihitsy anie Jesosy no hanampy ana isafidy zay zavatra tena mety amiko amin'io dia manolotra vola 2 alina ariary anaovana ny asan'Andriamanitra izahay. Tsy misy soratra 2 sy 2 alina ariary. Indro raisy Jesosy ty vola kely ty ho fanaty mpisaorana ho anao anefako ny voadiko eo ampelantananao izany. Manolotra vola izy 20 000 ariary. Misaotranao zay Jesosy noho ny soa rehetra zay nataonao tamiko indrindra zay nanasitrananao ny aretiko ary dia nanasitrana ny masony zanako sy mba amindrano fo aminay. Manolotra vola izy 2 alina ariary ho an'ny dada RJJ. Misaotra betsaka Jesosy noho ny amin'ny famindraponao fa dia afaka baka ao ary dia matoky fa hiara-dia amiko mandrakariva sy hiara-dalana amiko mandrakizay ianao ary dia mangataka famindrapo sy fahalemem-panahy avy aminao izahay. Manolotra vola izy 5 000 ariary ho an'ny tompo. Rako mpisaorana noho ny famindraponao sy ny fahagagana lehibe izay tsy takatra ny saina izay nataonao taminay sy ny fiainanay dia mbola nataonao afaka somatsara tamin'ny fanadina-panjakana BEPC sy ny zandriko ary tamin'ny baka ny tenako. Koa dia afaly za Jesosy manolotra ity rako mpisaorana ty ho anao ny hoaviko dia apetrako mandrakariva eo ampelantananao aoka anie Jesosy mba andidy sy anapaka eo amin'ny fiainako manontolo ianao voninahitra ho anao irery any. Manolotra vola izy 2 alina ariary. Misaotra indrindra fa dia afaka baka avec mention ny mpanomponao sy ny fitahina marobe zay natolotra ho ahy. Manolotra vola 10 000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy fa efa nanafaka tamin'ny fiainako sy ny fahafatesana ianao eny afaka ny tongotro mba tsy hosolafaka itsony ka dia indro Jesosy ny fanatim-pisaorana mba anampiana ny asa fifoazana eto amin'ny fiangonana. Jesosy malalo tiako be mihitsy nge ianao manolotra vola 2 alina ariary. Misaotra anao tamin'ny fahasoavana marobe sy ny ankohonako zay nataonao nahatongavanay ireo tamin'ny anatin'ny vakansa zay nataonay teto Madagasikara ary dia apetraka mandrakariva eo ampelantananao ny lisansa zay alainy Emile any amin'ny septembre any. Manolotra vola izy 50 000 ariary ho an'ny dada RJJ. Misaotra indrindra Jesosy tamin'ny anniversaire ny zanako mianada tamin'ny 18 août lasa teo ary ny 22 août dia apetraka mandrakariva eo ampelantananao ny asan'izy ireo sy ny fiainam-panahiny satria zanaka ao ireo Jesosy. Manolotra vola izy 50 000 ariary ho an'ny mahantra sy ny fiangonana. Mangataka vavaka mba amindra fo sy amelan'ny heliko Jesosy ary dia mangataka ny fitondranam-bavaka avy amin'ny dada mba hivoaka ny fonja ny vadiko ary dia omeny Jesosy fahasalamana ny tenany. Manolotra vola izy 20 000 ariary ho an'ny dada RJJ. Alahady 23 août 2026 nanolotra vola 76 000 ariary dia mitsenjara toy izao ny ampahafolo karena 76 000 ariary ny mpitandrina miofana eto amin'ny fiangonana 20 000 ariary ary ho an'ny pasteur sandratra ibite 20 000 ariary ho an'ny kamboty any ampahitrizina 20 000 ariary mpanao fandaharanao amin'ny radio ary ankafizinay mahitsy ianao manolotra vola 16 000 ariary farany. Misaotra indrindra Jesosy fa dia afaka mandalo ady somatsara izany tamin'ny fandidina tany La Réunion ny vadika ary dia nitalao taminao sy nangataka taminao izay ka dia namindra fo aminay ianao ka dia vita somatsara zany ary dia apetraka eo ampelantananao fahasalamany rehetra. Koa dia indro misy rako mpisaorana atolotra anao Jesosy vola 100 000 ariary mitsinjara toy izao 40 000 ariary ho an'ny dada 30 000 ariary ho an'ny mantra 30 000 ariary ho an'ny fiangonana ny totalin'izany 100 000 ariary. Raisy Jesosy fa vokatry ny foko izy zany dia zay dia voady zay nataontsika tamin'ity androany ity
misy atoy izao a tato amin'ny rez de chaussée 54 tao amin'ny rihana voalohany 23 ary tao amin'ny rihana faharoa 9 ary ny rihana faefatra 4 fitambaran'izany 90 na 90 voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Filazana maika. Mila olona maika be da be Jesosy ianao ny asany. Mihaino tsara ianao izay tonga eto. Tanora feno 12 taona miakatra fe ianao. Mpandray ny fanasan'ny tompo kanefa mbola tsy ao anaty sampana ka nandray ny antso. Na maniry mpianatra sekoly alahady miaraka aminay eto amin'ny Foibe Fpvm Taninanandrano. Manasanao ary ny Fpvm, ny barony Taninanandrano sa mba ho tonga soratra anarana amin'ny alahady 13 septembre ho avy izao ao amin'ny rihana voalohany premier étage. Amin'io ihany koa no anatanterahana fampihofanana voalohany ho an'ny taom-pianarana sa vaovao 2026-2027. Tsy izay bro miantsoina fa Jesosy mitady ianao maika ankehitriny mifampilasady atain'i Jesosy daholo izay niaino voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Tompoko mbola retondra efa vita be premier étage azafady. Mbola tsy vita. Aty daholo moa ny voady premier étage reny. Aty daholo ny bakida. Misy koa any mbola tsy vita ny azy. Vita. Kaonany tsy miteny nareo premier étage. Ny teniko voalohany aloha dia rehefa manoratra nareo amin'ny stylo mazava tsara fa misy tena maizimaizina tena tsy hitako mihitsy le soratra dia mialatsiny. Za dadany Foe niaraka tamin'ny fianakaviako izaho sy ny zanako vavy dia ilay toerana nalehanay nefa tany amin'ny cimetière nilalao teny zahay tahaka nyreny manao pique-nique reny. Avy eo dia tafiditra tao anatin'ny fasana iray tsy tany faty fa tahaka nyreny fasambazaha reny ilay izy ao anaty tiroara ilay razana. Dia izay nijery tele sy misotrosotro jus teo dia nisy seza sy latabatra teo. Avy eo ilay zanako vavy toa nahita mazava tampoka dia nilaza izy hoe zay indray ilay izy dia safotra izy avy eo. Nadada dikan'izany. Ny lalao nareo teny amin'ny cimetière. Amin'ny resaka data rehefa avy eo satria zao le cimetière manko toerana ny lalaovana fa tsy hoe toerana natoriana. Fa ianao zany tsy fantatro zanako hoe nanao tafika masina nataiza, ianareo manakavy nanao pique-nique nataiza, zay no anontaniako anao fa azon'ny misy le atao hoe lolo. Misy manko ny atao hoe angatra eo amin'ny fasana. Ilo ty maso, ohatra maso fotsiny izy. Ary any amin'ny fasana izy matetika no hitanao. Io le hoe ela mitoratorahana dia navo mason'angatra. Misy lolo anankiray zay kikika be mihitsy azon'izay satria mahita zavatra hafa ny masony. Fa misy kizy lolo tena mipetraka eny amin'ny fasana. Ka raha sendra nandalo teny ianareo io zazanao zanako safotra io dia nilalovan'ny lolo teny. Raha zay izy vao safotra tana mamonjy mpiandry alana ny devoly ary aza miverina amin'ny toerana io tsony. Za dada nanofy nisy Fpvm
teo ny toerana misy anay dia nisy zazalahy ray marary netsika devoly taorinako dia nanao asa taminy a ela be teo fa libere ihany izy avy eo nanofindray hoe maty ny dadabenay rehefa hitako mandro io izy dia natahotra be a niezaka nanakaiky azy aho fa nandositra izy dia hitako teo koa ny bebenay etsetretsetretsetretsetra tiany Jesosy aty aminao a raha mahita zazalahy ianao nahita olona mihetsika devoly zareo tsara fivorimbe raha mitoerana ohatr'izao zany ianao na any am-piangonana na any amin'ny toeran-kafa vahoaka be dehibe ka misy mihetsika devoly dia esana fa tsy miandrom-piandro hoe eto amin'ny mpiandro rapitso fa ianao ampahitany Jesosy an'izany dia tonga dia miasa aza miandrom-piandry na ianao mpiomana na ianao mpiandry tonga dia miasa zany ny fomban' Jesosy zandanda nanofy izasy zany zokoko vavy matoa nandeha nody dia ny an-dalana nisy bibilava nanaraka anay fa nandeha mafy zay sady nandeha devoly tonga teo amin'ny lalana hiditra ao aminay a mbola manaraka ihany izy dia vonoany zokoko sady nandroka devoly tena potika izy avy eo a dia nisy karazana piscine teo aloha nidina tao le raha nefa teo a tsy balisy an'izany piscine zany tsisy lalana afaka andehanako fa tsy maintsy mandeha mandalo amin'izany raha zany a vao nanitsaka aho a dia taitra be fa voany diko tao ilay zandro kely vohidy angamba vohidy sa vohitsaka voadiko tao ilay zandroko lahy ka nanao crise toy ny fanaony nandidy devoly tao anatin'ny raha iny a dia netiko nitsangana ny zandriko mariko fa mbola marary ihany ny tongotro io zandriko io hatramin'izao a ka hatramin'izay misy fotoana te hiverina ny crise fanaony manao crampe foana izy zao aloha e lalana nalenao rehetrarehetra misy bibilava daholy dia nenjely ianao a tonga tany an-trano zany hoe misy ody zany a apetraky ny olona amin'izay lalana hiditra ao an-trano ny fomba mpiandry amin'io a dia maka tavoahangy anankiray ianao misy rano efa hamasinao a ho ny ran'i Jesosy zay le raha manaraka anao hamasinao a io rano io anjaran'ny ran'i Jesosy dia sady mandeha ianao afafinao ny amin'ny lalana lenao rehetrarehetra mety be olona angamba le lalana fa any amin'ny volotranotrano ao dia rano Jesosy mahery hoe nampitehiko ny devoly dia araharao amin'izay lalana lenao misy lavaka amin'ny tavoahangy iny dia rehefa asa orinanao sady mandroaka devoly anao hoe may dia jereo tsara fa raha vao tsy manao an'izany ianao dia tonga hatrany am-baravaranao io ody io a tsy afaka mihitsy ho ratsy ny ran'i Jesosy ibe zay le raha tsy mahafaka ny ora fotsiny ka ataonao hoe may ny an-dalana na hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy ny an-dalana tsy mahafaka ny io anao fa ny ran'i Jesosy ampiasaina tsy misy afa-tsy zay fa mamola marary ny tongotro zanakao io a ary marary foana io a mandrabavitanao an'izay tonga any an-trano anao a dia sasao amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy a hitongony marary io
fa ny faharoa azadino tsy tia rehetrarehetrarehetra manao krampy na ankibe tongotra na any amin'ny ranjo dia tsy ampy magnésium sy calcium daholo. Raha fa tsy mihinana an'izay ianao tsy afaka mihitsy nio fa mihetsika foana. Noho izany manatitra dokotera fa ny dokotera no milaza aminao hoe zao mifatra ny magnésium hohaninao zao mifatra ny calcium hohaninao, aza manonao foana. Mifitra za dada nanofo hoe nakao aminao dia nanontany hoiny ony ianao dada hoe misy olana dia vao namalo za dada dia tonga dia nite dada hoe anga marara ny kibonao sady notsampaina eo dada noho ny kiboko. Dia namalo za hoe indraindray marary dia ohatran'ny manaintaina dia onany ianao dada hoe tandrema fa misy olona mikendre anao mihitsy, mikendre anao ho faty io na misavy anao zany ny dikany. Aleo aloha omena nito ianao dia ohatra nisy afo ny rehetra teo dia nisy vilany fanaova mofo ray vilany dia nisy menaka be tao anatin'ilay vilany dia aveo naka sotro be fandoarana laoka rainy ianao dia naka tao amin'ilay vilany sy menaka dia ohatra nisy pilule rose ray nampiarahanao tamin'ilay izy dia nataonao tao amin'ny bavako. Dia aveo no dada hoe mandehana amin'izay fa tsy maninona ntsony ianao. Tamin'ilay le niteny hoe mitandrema dada dia mbola misy tony le teny hoe mikendre anao ho fitaovana mihitsy mikendre anao ho anao fitaovana. Ay mpiandra dada tsy mbola manambady etsetreetsetra. Ianao anao azafady fa misy olona mikendre anao amono anao no ianao tsy manambady io. Ny antony nikotikôty anao io olona io asa mety ho ratsy be ohatrany gidro anga dia tsy nety ianao dia pozininy ianao. Zay makarary ekibonao io. Ndana miandry makany amin'ny mpiandry miasa na mpiandry ary ianao maka mpiandry hafa miasa amin'ny kibonao dia dia manatona dokotera indray ianao satria dokotera nanome pilule rose ianao. Hany zany dia ataovy fa voan'io tsy nainao dia amonanao zany. Ty tena tsy azoko be mihitsy ty soratra sady maizimaizina lava be koa ny zavatra lazainao dia maizina amiko ny tianao lazaina. Zay nanofy an'ity hoe za dana nanofy tamin'ny alakamisy teo tamin'ny folo sasany nofoazony zanako lahy matony dia nisy nitadiny eny dia mifoza dia nanaraka azy nakeo amin'ny latabatra misy voninkazo fotsifotsy sy lamba fotsifotsy janona teo anoloan'ny dabilio mpiangonana nisy vera fotsifotsy sy volovy fanaovana rio fandraisany ireny dia nanisiny rano ilay vera teo an-tanany dia naka mofo gasy tsy azoko mihitsy ny teninao le soratra ao mihitsy ny tena tsy azoko. Raha misy fotoana miona dia miona amin'ny talata soindray aho vao mandray anareo
rehefa dia olona kely vitsy ihany mbola mivory ahy rehefa avy eo za dada nanofo hoe nisy ny antso intelo ny anarako mamanay a no hitako dia niaraka izay dia taitra ka nangataka tamin'i Jesosy hoe inona ny dikan'izany Jesosy dia nakateny aho tao amin'ny Isaia 61 ka ny 10 izay mivaky zao minaran'izay ifaly dia ifaly eo amin'i Jehova aho ary mifanahiko ravoravo amin'Andriamanitra ianao hoe mpianatra sy mpiandry faharoa afaka ilay indray a dia nanofy tato am-piangonana ihany le stylo mazava ho a tony fa tsy tony stylo maizina be tony afaka elaela indray a dia nanofy aho hoe tato am-piangonana ihany a nisy ankizy nitondra voninkazo dia izaho nilaza amin'izy hoe eto amin'ny fa eto amin'ny altary iny no apetraka resaka voninkazo dia nanofy nitsangatsangana indray a lava be mbola tsy mifarana ny renina angamba fa nisy ny atsy ny anaranao ihany zao ny zava-dehibe eo dia mitenena mivavaka ianao raha alina manao ny Samuel toko 7 ao le Samuel nisy ny teny hoe Samuel Samuel ny teny 7 izay miantso ao ianao ry dada tsy niantso anao a izy ny dadany verina natory Samuel Samuel amin'ny andro alina lasatra kaizana ka ny amin'ny dada tena miantso ahy ianao tsy niantso anao aho a dia fantatra izy i Samuel hoe raha misy miteny ianao izy a fantelony dia ataovy hoe mitenena an Jehova fa miainy ny mpanomponao io no vakinao dia mivavaka amin'ny alina fa ny 10 alina vao mivavaka fa tsy zao mitenena Jehova ho fa miaino raha misy ilanao a dia miteny aminao izy ataoko an'izao ianao na ataoko an'izao ianao na ataoko an'izao ianao a dia arao ny teniny k'izay tsangana amin'izay tsika mivavaka Jesosy petarika endry luna diana batsiusul asobe fani ai mame andrecha avunze vavaksika zany niranay Jesosy mafy ny manjoanay etỳ tany tonga daholo ny olana rehetra ny problema rehetra sakatsakana teo aminay zany valy ny fahatezeranao Jesosy nangatanay famindrampo taminao a androany fa misy kosa fa nandray sobe dehibe taminao ao ny afa-panadirana faly ny ndray aman-dreny amin'izany Jesosy ndray aman-dreny ny tena faly lavitra ary ny ankizy misaotranao
nisy nanana problema atrany amin'ny tribonaly any ianao andamina zany anome rariny zay rehetranao fa marina ianao any manana ny aretina isan-karazana ao ny afaka ny sitrana soamantsara dera mankalazanao fa ao kosa Jesosy ny antony mbola ivavahany sy talaony aminao mamely mafy ny devoly mba nasitrana azy ianao sy ny sisa rehetra tsy voalaza Jesosy ren'olona reny miazakazaka manatitra fanatitra ao anao mba hankasitrao zany fanatitra natony zany Jesosy aza velanao angay ahy fa manatena dia manatena anao fa eto amin'ity toerana ity foany anao Jesosy meny vavaka zany rehetrarehetra zany Jesosy zay rehetrarehetra soa nataonao anay tsapanay iarahanay misaotra anao manao hoe misaotra Jesosy fa ny olana samihafa mbola misy zany mampiazakazaka ny mpanomponao rehetrarehetra te iona andombaravarana andoalika ikikika itomany manatena tena manatena ny fanatrenao Jesosy no ny teny ataonao hoe mo misy zava-mahagaga vaka tsy haiko hoe noho izany teny zany Jesosy dia mba manana anisa moa zay tsy misy afa-tsy ny rery ihany no afaka miaino vavaka ary tsy misy afa-tsy ny rery ihany no afaka mamaly vavaka fa ny Andriamanitra zao tontolo zao tsy misy miaino anay noho izany ara Jesosy mangataka anao araka ny tenina hoe te hahita ny endrika eo ane hoe mangataka anao Jesosy azafady indrindra mba ho any any W tsiraray avy mirina voalohany ny faharoa ary ny amin'ny farany ambony riana faefatra sotra Jesosy reo mpanomponao fantatro ny endriny fantatro ny fifaliany misaotra anao amin'ny zavatra rehetra ary fantatrao ny mahazo azy andinidinika anao aho ianao tahaka amin'ny fandinidinika mimpiandrondrony ondriny dinidiny eo ara Jesosy ny masonao mahita ny tsy mba fahitanay mahalala ny aretinay any anatinay rehetrarehetrarehetra any tahaka amin'ny mpiandrondry ny ondriny tsy mba mety omaly na mikikika tahaka amin'ny biby hafa fa mijoy ny ranomasiny mpiandrondry ihany ny mahalala na izy nona tsy ampihanina na izy marary tsy mahay milaza ny aretiny kitringatsingeny izy fa ny tompony malala ny fanafody rehetra sy fanasitrarana azy rehetra ataovy tahaka an'izany zay Jesosy mangataka anao tsy andinidinika fotsiny fa hamaha ny olanay rehetra
ny olonanay nefa jesosy samy manany azy ka ireo ny laza hoe inona raha ny tianao ataoko aminao e iteny ny fonay ao anatinay eo na tsy eninao a raha na dia tsy mahire a raha na inona zay ianao mahary nivavaka mangina ataonay ao anatinao ka raha mba mitaraina aminao jesosy ny mpanomponao zay mahafaly anao mahita azy tantarao ny tenina hoe inona ny tianao a hataoko aminao dia ianao nivavaka i jesosy saotra jesosy fantatro fa na tsy miteny akory ary zahay araka ny teninao a fantatra ny rainareo izay ny an-danitra zay mahasoa anareo apetraka nanatiny ianao
ny fahasanany sy fiainatsita izao tontolo kasambatresa nananananana tompony risambatra miankenea o ampiany o Jesus Abba take a once misotra azy ny telosika manao hoe misotra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany masina 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 Jehova enika voninahitany rehetra tanteraka tokony izany ary fanahy masina samy mahereza to Deyale, 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 deyale. Andare yale, Yanam shaba matumen. andare yale, Yanam shaba matumen. andare yalo, Yanam shaba matumen. andare yale, Yanam shaba matumen. sikit nauri namago, Kio kio kio, simba simbani wabako, kio kio kio, salebe yalana namako, kio kio kio, tika na usambata, kio kio kio. andare yale, Yanam shaba matumen. andare yale, Yanam shaba matumen. andare yalo, Yanam shaba matumen. andare yale, Yanam shaba matumen. toka toka no you namako, Kio kio kio, kani bano you wabako, kio kio kio, fatanurana namako, kio kio kio, la saraba raba habako, kio kio kio. andare yale, Yanam shaba matumen. andare yale, Yanam shaba matumen. andare yalo, Yanam shaba matumen. andare yale, Yanam shaba matumen. ilai sigara siroro, Kio kio kio, anrata no you namako, kio kio kio, tepulina mani chana, kio kio kio, asa simbai na tu izawe, kio kio kio. faratuani maname, Salaveyalana mame, ratuan karari dada, salaveyalana mame. ratuan pizzale, Sua sua tika tako, rama karare, fani matika manko. Selize, payetret stilisare, mandalian sofenan so, wanse tiana petanana, Tokamanibe, tokamanibe. simamel, Sade
tsy maso maivany aisavo rasy mamarina-mo ny azavavo iala amy zava-matome enonao satrenonao iala amy zava-matome etrereta tsara ny asoanao iala amy zava-matome andore iale iala amy zava-matome andore iale iala amy zava-matome salove mame iala amy zava-matome diridiridiri iala amy zava-matome fasambara no salama tsare iala amy zava-matome andore iale iala amy zava-matome andore iale iala amy zava-matome animbanao amondikanao andravanao iala amy zava-matome